Asa-panjakana manjaka ny tsindrara politika eny anivon'ny ministera. Fanabeazana lany andro ny raha fampianarana ampiasaina eto amintsika. Toliara sy Fianaratsoa miray feo ny solotena ny kandida. Falitafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny titakariva ny sabotsy fahaenina ambin'ny folo ny volana septambra ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika ary fanonganam-panjakana no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tamin'ny nanomezana ny fahefana ho an'ny governemanta hoy ny fanambarana nataony solotena ny vondron'ny kandida milatsaka ho fidiana filoham-pirenena ao amin'ny faritany Toliara. Tsy voahaja intsony ihany koa ny mahatanitandalana Madagasikara hoy izy ireo ka dia iantsony ny hery-velona rehetra sy ny vahoaka malagasy andray andraikitra. Ando Miaratina, Mathieu Prince. Asa-panjakana manjaka ny tsindrara politika eny anivon'ny ministera. Fanabeazana lany andro ny raha fampianarana ampiasaina eto amintsika. Tsy tanitandalana intsony i Madagasikara satria ny lalàna velonao mihitsy no hitsahina. Fanonganam-panjakana ihany koa no misy eto tamin'ny nanomezana ny fahefana ny governemanta ho nisy solotena ny vondron'ireo kandida folo milatsaka ho fidiana filoham-pirenena ao amin'ny faritany Toliara. Melohan'izy ireo ihany koa ny nanomezana lalana ny filoha teo aloha hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena kanefa olona tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy fa frantsay. Manameloka ny mpitsarana moaka ny zom-pirenena malagasy sy ny ACC na maika ny andradrenina ho anisan'ny kandida ho filoham-pirenena satria nationalité frantsay izy. Izay voararany lalàna manan-kery ny hirotsahany amin'izany. Manameloka ny décision manendry ny gouvernemanta ho filoham-panjakana satria tsy voahaja ny voalazany lalam-pandroena. Izay midika ho fanonganam-panjakana. Tany tsy tandalana intsony i Madagasikara. Miantso ny hery-velona rehetra ny fiangonana, ny vahoaka malagasy, ny ray aman-dreny ara-drazana, andra ny tandrify azy ary iray feo amin'ireo vondro ny kandida izy ireo manoloana izany. Voalohany, miantso ny collectif de candidats sy ireo solombavam-bahoaka miaradia mba hijoro hampandray andraikitra ny vahoaka zay maso mandidy amin'ny tany sy ny firenena. Vahoaka manjaka eto Madagasikara, tany demokratika. Faharoa, miantso ny vahoaka malagasy isamparitra hanohana ny collectif de candidats. Fahatelo, miantso ny hery-velona rehetra hanambatra ny hery. Fahaefatra, miantso ny FFKM, ny ray aman-dreny ara-drazana, ny fiangonana, ny silamo, indrindra fa ny foloalindahy. Misy araiky amby folo izy ireo nanao siny ka nanao ifanambarany eo ambonan'io omaly. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny solotena ny kandida milatsaka ho fidiana filoham-pirenena tao amin'ny faritany Toliara androany. Manoloana toedrara politika eto amin'ny firenena amin'izao manakaiky fifidianana izao no antony. Tsy azo antoka hitsara fifidianana ho izy ireo ny HCC ka iantson'ny rehetra amerina ho tanitandalana indray any Madagasikara. Ando Miaratina, mbola hava tsara. Taorian'ny fanambarana nataon'ireo solotena ny kandida tao Toliara omaly. Namoaka fanambarana iraisana ihany koa ny solotena n'ireo kandida mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena tao amin'ny faritany ny Fianaratsoa androany.
mitovy ny hevitra tsy voahaja intsony ny lalàna eto amin'ny firenena voahitsakitsaka tanteraka izany ka tsy mampitombona ny ara-dalàna mazava ho izy ireo fa tsy azo antoka itsara io fifidianana io ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha izao fomba fiasana izao miantso ny rehetra izy ireo amondrina ny hery ka merina indray ny ara-dalàna eto amin'ny firenena tsy azona iantoka itsara ny voka-pifidianana araka ny fahamarinana ny HCC fa hitongilana any amin'ny kandida mpanjakana koa miantso ny hery-velona rehetra anambatra ny heriny anohitra ny tsy fahamarinana miantso ny FFKM ny ray aman-dreny ara-drazana ny fiangonana ary ny foroalinday mba hamerina ny firenena ho ao anatin'ny ara-dalàna. Manodidina izay vaovao izay hatrany dia namoaka fanambarana iombonana ihany koa ny avy eo anivon'ny FMMJ na ny fivondronan'ny malagasy manohitra ny jadona izay ahitana ny mpanohitra rehetra any ivelan'ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny RMDM diaspora, ny vondron'ny olon-tsotra, ny ADM, ny solotenan'ny kandida nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena any ivelany. Manameloka tanteraka ny fanapahan-kevitra ny fisarana avy momba lalam-pandrenana izy ireo. Fanapahan-kevitra nanaiky ny firotsako fidiany filoha teo aloha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho avy io kanefa olona efa tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy. Melon'izy ireo ihany koa ny fanapahan-kevitra noraisiny HCC nanaiky ny fandavan'ny filohan'ny Antenimierandoholona sy handray ny fahefana ka nanome izany ho an'ny governemanta. Tsy azo ekena ny tranga toy izany ka iantson'izy ireo ny firaisan-kinany rehetra. Politika izay hatrany tsy mitombona ny filazan'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa tsy anjarany ny manamarina ny antota taratasy mahakasika ny zom-pireneny Andry Rajoelina hoy Marcelin Razanakoto filohan'ny antoko VPHM ary iny fanapahan-kevitra iny no hiteraka korontana eto amin'ny firenena. Nanamafy ihany koa ny avy amin'ity antoko politika ity fa fanokana mpanjakana no nataon'izao fitondrana izao tamin'ny fanomezana ny fitantanana ny firenena ho an'ny governemanta. Onjalalaina Ranaivomanana, Manu Randrimalala. Aina hiteraka korontana eto amin'ny firenena fanapahan-kevitra noraisy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ny fanekena firotsako fidiany Andry Rajoelina. Efa mazava fa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony ity filoham-pirenena teo aloha ity ary izy tena mihitsy ny ankizany. Maro ny lalàna voahitsakitsaka eto amintsika amin'izao fotoan'izao, anisan'izany ny andiny ny faharoa amby efapolo amin'ny lalàna mifehy ny zom-pirenena izay mamaritra fa ireo olona rehetra feno taona ka nangataka an-tsitrapo zom-pirenena hafa dia manara avetrany maha-malagasy azy. Ny HCC hoe tsy fantatray fa ny taratasy tonga eo am-pelantanana iny fantatray tsy izay kosa ny tokony hitondrana azy efa nanao aveo ny filoham-pirenena teo anatrehan'ny presy teo anatrehan'ny vahoaka malagasy fa nanakataka tokoa izy ny naturalisation français ary noho ny fitiavan'ny zanany nanaovany an'izany dia efa tokony ho fantatry ny HCC zany hoe tsy gasy izy ary raha ny fanaovana nina citoyen malagasy ny tao anatina andro vitsivitsy tsy ho possible mihitsy fa raha izany no atao hoe mangataka naturalisation certificat de citoyen ao anatin'ny ray volana be dia be nefa nahazo an'izany. Ny zavatra tena atahorana dia ady hatrany satria ny filoha Andry Rajoelina izay vazaha dia manana ny olona izy eto. Amin'izao fotoan'izao efa misy ny andian'olona izay formena any ambadimbadika any. Toy ireo antoko politika sy firaisamonim-pirenena maro dia namafy ankony avy amin'ity antoko ity fa fanongana mpanjakana misy eto amintsika. Vao tsy ela akory anefa ny filohan'ny Antenimierandoholona nanambatra ny fahavononany handray ny fitantanana ny firenena tamina fahitalavitra vahiny iray. Mbola namafisiny izany fahavononana izany raha izy nanontany ny mpanao gazety ny 14 Jolay lasa teo. Nilaza izy tamin'izany fa efa vonona handray io adidy io. Kajikajy politika avokoa no ao ambadika ireny fanongana mpanjakana ireny ho hiatranony avy amin'ity antoko politika ity. Hitantsika fa ny 8 septambra izy no nahatonga taratasy tany amin'ny HCC. Nefa talohan'izay ny Prime Ministre efa nanontany ny HCC hoe azonay atao ve no mitondra en forme collégiale ny firenena. Ahoana no mahatonga izay ka coup d'état tena coup d'état mihitsy iny. Raha olona anankiray raha mijery ny président ny HCC ingatsika dia olona matanjaka tsara izy ary olona mahavita tsara ny andraikiny sy ny adidiny. Fa na olona tena faran'izay tsotra raha tenenina hoe eto firenena io mino afa tsy anda.
fa io moa dia ny vahoaka malagasy no tsara. Fandroany izao ny ekipany Andrajoela ny manao fanonganam-panjakana ilay dia samy hafa fazanendrika nisehony izany. Ny voalohany tamin'ny taona 2024 fony izy nitarika ny olona hidina an-dalambe. Tsy azo ekena ny fanonganam-panjakana ary tsy azo ekena ihany koa raha olona tsy nizaka ny zom-pirenena malagasy ny mbola hitondra indray any Madagasikara ho hiatrany avy amin'ny antoko VPHM. Tsy misy afa-tsy ny fangoronana entana miala amin'ny fitondrana ny vahaolana tsotra sy mety indrindra amin'izao mpitondra izao. Na ny lalana iray za tsy misy voaza intsony, mitohy ihany koa ny fampitahorana ny tsy mitovy hevitra amin'izy ireo. Nalaina ambava ny tetsy amin'ny sampana fikarohana eloka behivavy ankady lalana Androany, i Sylvia Andriatsotsy ka nitondrany solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-tiko Madagasikara fa nihoan-kevitra tamin'ny avotra Solondraibe sy mbola avatsara. Fantatra ho maly ariva ny ely tamin'ny tambazotra tserasera Facebook fanatsoana Tarby niakatra teny amin'ny sampana fikarohana eloka behivavy Sylvia Andriatsotsy. Fantatry ny rehetra ao anatin'ny tambazotra Facebook hoe fotsitsotsy. Isan'ireo samaneho hevitra ary tsy mitsitsy fitenenana amin'ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Notazomina tena teorana ny tenany atry ny alina ary androany tamin'ny 10 sasany maraina tanoany no nalaina ambavany araky ny fanazavana. Raha ny vaovao dia noho ireo rantina taony no antony any adiadiana azy ka izay valin'ny fanadiadiana eo no anaovana tatotra amin'ny tony papan'olona lany etsy Anosy. Izy indray no amoaka ny fepetra raha toka ho tazonina na tsy Sylvia Andriatsotsy. Everina ho amin'ny herinandro avy izao araka izany vao hisy ny vaovao momba io resaka io. Ny toedra raha nefa mihamafana, karazana raha matahora, tsy fahafahana maneho hevitra ankalalahana ny fampiatsoana sy ny fampisamborana olona maneho hevitra toy izao. Hoy ny solombavambahoaka vao fitetsy amin'ny boribory tany fahenina. Zany izay mbola hoe menasy na fisamborana atao amin'ny tsy mitovy hevitra amin'ny tena, izany hoe tsy manaja ny zofototra sy ny demokrasia izao fitondrana izao. Ary efa fantatra inge efa sambo miletika inge izao mbola le zofototra maha olona lalam-pandrindrana izay zany no vohitsakitsaka ary ny fanehoana hevitra koa zany dia mbola vohitsakitsaka amin'izao fotoana izao. Mitaky filaminana ny ekipan'ny fitondrana kanefa izy ireo ihany no miantso ny rehetra ho tonga amin'ny korotana. Tsotsoro mambisarahany izao mila miala ny governemanta sy ny ekipany fa tsy mahavita azy intsony ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Ny mpitondra amin'izao dia atao hoe mpipetary bato filam-bava. Hafa ny tenen'ny vavany, hafa ny asa ataony ao anatin'izay. Ka aminay zany efa tsy fotoana intsony zany izao anaovana demagozia, tsy fotoana intsony izao hoe ifampiantso akaviny na akavana fefa mazava mila miala zao fitondrana izao fa tsy ara-dalàna intsony ny zavatra ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao koa dia miantso ny rehetra indray androany mba hametra-piarana daholy. Niparitaka tany amin'ny tambazotra Facebook ihany koa ny sarin'ireo bebotin'ny heli-patrana tamin'ny toerana maro teto an-drenivohitra. Mbola nameno ny tanàna izy ireo androany miaraka amin'ny fitaovana arifomba. Etsy ankilany ny vahoaka manohy ny fiainana andavanandro ny miady amin'ny fiainana mitady izay ho arapany. Ny vaovao mahakasika ny politika izay hatrany dia ny korosy fanatanteraka ny fiainan'ny malagasy taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 hoy ny olom-pirenena miady mafy ny rehetra azahoana miazonaina amin'izao fitondrana izao. Toerin'izy ireo ihany koa moa mbola iverenandrajoela indray hitantana ny firenena izay efa vazaha ankehitriny. Toy izao indrindra ny fanehoan-kevitra ireo sendra ny avitra Solondraibe sy mbola avatsara. Feno ny kapoaka anaty fahantrana sy fahasairanana tanteraka ny ankamaroan'ny isam-baravarana. Potika tanteraka vokatry ny tandrevaka, ny kitrana otrano sy ny tsy fahaiza mitantana. Sarotra no mitady ny harapaka. Mila hitrosina amin'ny tany ny rehetra izay vao mahita ny harotsaka. Ny aton'izao dia noho ny fitiavan-tena ny hafako. Gasy ve ny eto amin'ity tanindrazana ity gasy nefa vazaha ve no hitondra. Tsy mety izany. Tokony indray andraikitra daholo ny olom-pirenena amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Tokony indray andraikitra mafy. Fohanana sy sakana nefa tsy mety. Tsy ekena zany ny verenany any rajoina sy tondrany ray ny firenena. Tena tsy tena ananina tsondro satria tena mafimafy le fiainana zany. Tsy azo leferina ny itondran'ny teratany vahin'ny firenena. Mila mijoro mandray andraikitra ny rehetra fa tsy anaiky mora fotsiny intsony. Tena sarotra aloha ny fiainana sady mafy ny sarotra. Tena sarotra. Tena mijaly ny vahoaka malagasy. Vidim-bary zao jereo miakatra be.
ny rano tsisy any amin'ny faritrakady fotsiny zao zay tsisy rano mihitsy fa amin'ny ray alina matsaka rano. Filaminana moa fandriampahalemana tsy mba milamina e. Samango tsy lavilony malagasy tsy fisinasa ny karama tsy misy. Dia ohatran'izany aloha zao dia zavatra hoe izy zany vazaha izy fa tsy malagasy e. Dia mety izay mahatonga an'le fiainana sahirana amin'izao satria izy vazaha fa tsy malagasy. Na ny kilao vary ary nefa tena maratrano mahira fito zao satria enina ny zanako. Tena enjana be mihitsy aloha ary tena mafy mihitsy ny fiainana amin'izao fotoana izao. Tsy tokony tamin'ny andron'ny dadara valimana no tena hita mihitsy izany na sécurité zany na amin'ny lafiny sosialy indrindra fa ny any ambanivohitra tena hita mihitsy ny amin'izao fotoana izao ny sécurité tena mijaly tsisy ny asa mijaly ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra zany indrindra na fodiana alina raha tena manahirana be dia ny sakafo mialafo ny vidim-piaina. Ny firaisankina sy fijoroana tsy anaiky lembenana no andresena ny amboletra atao eto amin'ny firenena. Fotoana izao ka tsy tokony taza-potsiny mararin'ny firenena ny rehetra mba hahazoana mamadika ny pejo amin'ny tsaratsara kokoa. Izay ny pejiny politika fanoizantsika ny fampahalalam-baovao koa sazara ny vaovao mahakasika ny sehatry ny asa dia marary ny tontolo ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanehoan-kevitry ny sandika mandrafitra ny FSMM na ny fiombonam-be ny sandika ny mpiasa malagasy. Voahitsakitsaka ny zony mpiasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana na dia efa nanao soniny lalàna iraisam-pirenena momba ny asa azy Madagasikara. Manjaka ihany koa ny tsindry ara-politika eny anivon'ny ministera samihafa. Onjalalaina Ranaivo Manana, Manora Andriamalala. Sindika maro avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ministera no mivondrona ao amin'ny FSMM na ny fivondrona be ny sindika ny mpiasa malagasy. Anisan'izany ny sindika ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny sindika ny mpiasa ny antemeran-doholona, ny CSS, ny CROA, ny sindika ny polisy-pirenena, ny FISEMARE, ny randrana sindikaly sy ny maro hafa. Marary ny tontolo ny asa eto Madagasikara na ny miankina amin'ny fanjakana na ny sehatra tsy miankina, ony avy amin'ny FSMM. Ho an'ny sehatra tsy miankina, maro amin'ny orinasa tsy manara-dalàna sy manitsakitsaka ny zony mpiasa. Santsony any amin'izany ny orinasa manao asa fiambenana na ny agent de sécurité. Ity sehatra ity izay tsy manara-dalàna avokoa ny 7.9 isanjato ny orinasa misy eto amintsika raha ny tatitra nataon'ny sindika ny FISEMARE. Maro ihany koa ny lalàna efa landady ka mila fanovana ho an'ny sehatra tsy miankina. Anisan'izany ny code de prévoyance sociale, ny lalàna momba ny asa, ny fahasalamana ary ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa. Manjaka ny antsonjay, ny ramatahora ary ny fanenjehana be fahatany ny mpitarika sindika. Efatry ny ela no tsy nomeny fitondram-panjakana tampo-karama momba ny fifindram-toerana, indemnité de déménagement et d'aménagement intsony ny ankamaroany ireo mpiasa nahazo fifindram-toerana affectation. Manjaka ny tsindry ara-politika saika manerana ny asa-panjakana. Vidim-bola ny resaka famindran-toerana affectation tatoato. Be dia be mihoatra ny 200 ireo administratera manam-pahaizana tsy omeny fitondram-panjakana andraikitra noho ny antony tsy mazava. Olona tsy mahafehy ny fitantanandrara-panjakana sy ny lafitany no ampisalovanina ny asan'ny administratera. Ho an'ny mpiasa-panjakana indray dia manjaka ny kitrano an-trano sy ny kolokolo eo amin'ny fitantanana sy ny fitondrana mpiasa-panjakana. Iarany antso-jay amin'ny fanapahana karama ampitarika sindikaly. Ny an'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina aza dia sakanana tsy avela hiditra sindika mihitsy ny mpiasa. Mbola vitsy ihany koa ny mpiasa-panjakana raikitra eo anivon'ity ministera iray ity. Tsy misy afa-tsy iray isanjato ny mpiasa ao amin'ny ORTM izay ao ambany fitantana ministera ny serasera sy ny kolotsaina ihany no mpiasa-panjakana. 17 taona teoriny sika izao dia podika trany any tontolon'ny asa mepodika tsy manarahan-dalàna indrindra ny lalàna misy efa tsy mijery ny mpiasa nefa mbola tsy arahana ihany ao anatin'izay ny fanjakana zany eo amin'ny sehatra ngeza be izay momba ny lalàna ohatra code de travail zao amin'izao fotoana izao dia any amin'ny fanjakana no mihisoka satria hoe misy tsy mety amin'ny fanjakana dia mbola tsy nandeha makany amin'nisy olo mavambahoaka. Ny fanjakana mitsabaka foana zany aty amin'ny sehatra tsy miankina dia manao ny lalàna mifanaraka amin'izay mety azy. Taona zao andraisantsika mpiasa
ny andraikitra ho an'izay fanavotana fa ny fiainantsika sy ny firenena zany. Manjaka ihany koa ny tsindrara politika eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Raha tsy mitovy fireana politika amin'ny minisitra dia tsy voatendry ho Tale Tsekoly na chef Cisco na ihany koa chef Dren. Mifangaro tanteraka ny asa-panjakana sy ny politika eto amintsika izay tena mamotsika ny firenena. Raha izay ny vaovao mahakasika ny sehatry ny asa ny pejy ny fampianarana kosa indray ary dia anisan'ny ketrefary ny fampandrosoana ny firenena iray ny fampianarana omena ny zaza sy ny tanora. Izy ireny raha teo no avy ny firenena ny aorinany. Efa antaonany maro anefa no tsy nisy fanovana intsony ny rafim-pampianarana eto Madagasikara. Io rafim-pampianarana io izay sokajina ho lefa lany andro tanteraka ka mila fanovana raha tiana handroso i Madagasikara. Onjalalaina Ranaivomanana sy Manora Andriamalala Atrany. Mizara telo amin'ny ankapobeny rafim-pampianarana misy eto amintsika. Voalohany ny ambaratonga fototra manomboka any amin'ny Garabola ka hatramin'ny taona 5. Manaraka ny ambaratonga faharoa manomboka amin'ny taona 9 ka hatramin'ny taona 7 na ny 3e. Ary mamarana azy ny lycée ahitana ny taona 10 ka hatramin'ny taona famaranana. Ity rafim-pampianarana ity izay sokajina 10 andro ka mila fanovana. Hatreto mbola tsy misy fanofanana sy fampianarana zaza malagasy ho tonga mpandrarà ka hanana ny asa manokana fa saika manofana amin'ny mpianatra hiasa amina orinasa avokoa ny ankamaroany ny fampianarana omena azy ireny. Ny fampianarana eto amintsika ialako tsiny fa tsy mahomby io rafim-pampianarana ampiasaintsika. Ary itsika miara mahita an'izany fa raha ny firenena anankiray hoy izy manam-pahendrena tena hopotena dia tsy mila bomba fa ny rafim-pampianarana ihany no potena dia potika le firenena. Raha tsika mahita ny zavatra iainantsika. Ohatran'izany amin'io resaka ady, amin'ny resaka hoe fanamafisana ny tany-tany-dalàna. Eto amintsika misy ny haute cour de justice io. Zay mametraka sokajina malagasy anankiroa. Misy malagasy mpitondra zay tsy azo enjehina ary misy malagasy azo gadraina fotsiny zao. Miteraka ny atao hoe tsy maty manota eto amin'ity firenena ity ny atao hoe impunité. Ho an'ny firenena mandroso nefa dia ny mbola kely ny zaza iray dia izay zavatra tiany atao rehefa lehibe no ampianarina azy. Io fomba io izay anisany mampiroborobo ny famboronana asa any amin'ireny firenena ireny. Ny rafim-pampianarana mihitsy no milovaina raha tiana handroso i Madagasikara. Lafim-baovao afa-tanteraka dia mitaky ny anatanterana ny fandevenana araka ny fomba antandroy. Ny fianakavian'ny Rolana Moniainy vokatry ny tifitry ny zandary azy tany amin'ny distrikan'ny Maintirano iny. Tsy mijanona hatreo fa dia mitaky ny sy ny rariny mandritra ny valim-pitsarana ihany koa izy ireo. Afitra solondray be mbola hava tsara. Ny voalohany volana septambra teo nitrangan'ny raharaha tany amin'ny distrikan'ny Maintirano, commune Bebaboka. Tokony ho tamin'ny 7 alina no nisy zandary efa avy nosotrosotro ny tifitra roa lampitondra omby. Fikasana angataka revirevi tamina 4 miralahy no nitarika tamin'ny savorovory raha ny fitantaran'ireo fianakaviana. Tsy nisy anefa ny marimaritra iraisana. Nitsifitra ny fifanazavana ka nitifitra ilay zandary ary nahafatesana lehilahy roa. Marina fa atandroy mila ravinahitra ny bongolava izy ireo no izao niarany herisetra izao. Efa nisy ny fikarakarana ny razana na hafanana anatitra izany tany an-tanindrazana araka ny fitantaran'ireto fianakaviana ihany. Tsy ampy anefa izany raha ny fombafomba ny atandroy ka iantson'izy ireo ny tompona andraikitra. Ary io razana io raha fa tonga ny atandrazana tsy afaka tonga dia alevina fa mbola fananana be da be ny zavatra afaka mantanterahana ny fandevenana ny sy famboarana ny fasana kanefa mbola tsisy fandraisana andraikitra natao ny fitondram-panjakana mikasika an'izay. Mbola manentana anareo fikambanana rehetrarehetra radrazana mba hiara misalahy aminay amin'izao problema mahazo anay zanaka iangoy avy ambongolava izao mba hamoahana ny fomba radrazana fitakiana ny tafaray izay omby 70 amin'ny faty anankiroa io. Manoloan'izany dia efa arahy maso akaikany amin'ny tobo-paritry ny zandarmaria any an-toerana ilay zandarina Avandoza. Nampiakatra ny raharainy anivon'ny fitsarana ny fikambanan'ny atandroy monina sy miasa ny bongolava sy ny fianakavian'ireo Namoniainy. Dia ny fitorianay dia efa tafiditra tamin'ny alatsinainy ka aoka mba samy hijery ny momba an'izay dossier izay izay fitondram-panjakana miandraikitra an'izay asa izay. Ny andrasanay amin'ilay fitoriana dia ny famoahana an'ilay didy ara-drazana ilay tafaray. Izay no andrasanay aminy. Fa zahay rehefa tafavoaka io tafaray io tsisy fitazomanay an'izay olana vita ny saziny. Tsy voasambana na inona fitarainina toy izao momba ireo zandary, miaramila sy ny polisy. Misy hatrany ny fioaram-pefy indrindra ny amin'ireo faritra lavitra andrina.
Ny vaovaon'ny famokarana kosa indray ary very-hevitra tanteraka ny tatsa mpamboly vary eo amin'ny distrikany Marovoahiny amin'izao fotoana izao. Miaratsy ary miaina trano ny vokatra noho ny tsy fampiny tohadrano izay mamelona ny fambolena. Mitamberina an-tsaina ny zava-bitan'ny filomarika Ravalomanana tamin'ny fehim-potoana ny tondranty izay nanao laharam-pahamehana ity sehatra mamelona malagasy an-tapitrisany ity. Miandrandra ny fiverenany eo amin'ny fitondrana indray ny maro anoho ny asa teo aloha. MJS Mahajanga. Miaratsy ny taham-bokatra amin'izao fotoana izao raha amin'ny distrika Marvay no jerena. Marvay izay tsisy vina amintsika fa anisan'ny sopotra mpamokatra vary be indrindra ato amin'ny fakitan'ny Mahajanga. Misedra olana nefa ny tantsamina izao fotoana izao ny tsy fahampiany tohadrano ahafahana mamelona fambolena. Any ka raha tokony azahoana folgona ny tambary iray dia mihena valogona izany ankehitriny. Fambolem-bary raha eto amin'ny Marvay zany surtout amin'ny faritra secteur 3 ty. Tena voa be misy fambolem-bary satria tsy mitovy amin'ny taloha intsony le fambolem-bary amin'izao ty. Fambolem-bary zany raha ataonao hoe ketsa mois d'avril le izy ka raha tsy tonga rano mois de juin, mois de mai de maty le varinao. Raha ataotsy hoe ketsa volana mois de mai anao vao manetsy an'le izy tany efa ritra fa tsisy rano intsony, rano boaka Amboromalany tsy mahatakatra intsony. Atao hoe amboarina le ady rano zay le tena hitako sisokevitra mety hoe amboarina le ady rano vita normal le ady rano angamba zay vao misitraka fambolena le olona ty maro koa ihany. Surtout ty secteur 3 ty. Secteur 4 any 5-6 any zao tena hita masy satria le ady rano reo tany namboarina tena potika tanteraka koa any amin'izao tsisy vary zaka koa any amin'ny herintaona koa. Atreto dia ny filomarika Ravalomanana Reriany no hitandreo tantsafa mba mitsinjo sy nijery akaiky ny anivon'ny tontolo ambanivohitra toy ny fanomezana masom-boly, ny fanaovana tohadrano. Mangataka ara-manantena izy ireo fa rehefa tonga amin'ny fitondrana Andriamatomarika Ravalomanana dia hijery sy hanome lanja azy ireo bebe kokoa. Zay zany mangataka ny filoha Ravalomanana raha fa mahazo amin'le plasy ny satria zay dia hiezaka hifidy anazy. Fa rehefa tonga amin'le plasy dia mba jerevo le tatsa madinika amin'le resaka fambolena na koa hoe ina ty fiainana andavanandro amin'ny faritra Marovoay teto. Tsara marina fa eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ny antoka voalohany amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Raha izay ny vaovao avy any amin'ny faritra Mahajanga iny, ho any amin'ny faritra eny isika atao anatin'ny ity toy ny vaovao manaraka ity dia ametraka fanamby lehibe amin'ny fampandaniana ny kandida marika Ravalomanana ny amin'ny faritra fitovinanty amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Profon'izany ny faharisian'ny mponina sy ny fikambanana anatevina ny KMMR na ihany koa ny komity manohana ny marika Ravalomanana. Taorian'ny fananganana ny KMMR faritra fitovinany izao dia tafatsangana omaly ihany koa ny KMMR distrika Vohipeno. Ny talata ho avy izao kosa no anangana ny KMMR distrika Manakara. Mitatitra ny vaovao ary Fangisa Joselito, MJS Manakara. Taorian'ny faritra fitovinany dia anjarany distrika ny Vohipeno indray anohana ananganana agny KMMR 324 distrika Vohipeno tamin'ity androany ity. Tafatsangana teto Vohipeno ny zoma fa 12 ny volana septambra ity ireo birao andrafitra izany KMMR 324 distrika Vohipeno izany izay ahitana tanora anakavy amindreny ray mandreny toteny sy mpitondra fiangonana ary ireo olom-boafidy teo aloha. Ireo delegation avy agny amin'ny KMMR faritra fitovinany no nidina taty an-toerana nagnano izao fananganana rafitra izao ka dia nisy ny afatrafatra sy ny tsara ho fantatra makasika ny fitondran-tegna sy ny fiarahamonina KMMR. Faharoa manaraka an'izay manana didy rehefa tafasangana eo zay komity hitantana ny KMMR distrika Vohipeno zay dia manana didy koa hanangana ngany amin'ny komina raika amby-roapolo KMMR kominaly koa amin'izay. Efa misy team magnano asika team team eo teo efa misy team magnano efa tafasangana ny ekipa team rehetrarehetra eo kominany efa tafasangana ny ekipa team any fototany any fa sy ampy zay sy mbola fa asika mandany amin'ny président Ravalomanana zay fa mataosika zao dia alokatra ny varavarana koa isika anareo zay voafidy eto androany zany hagnano fikaonany dao koa nareo zany dia namy plan rehetrarehetra hoe ahoana koa gnanadanana gnany amin'ny komina. Nampiseho ny fahavononana araka zany ireto birao hitantana ny KMMR distrika Vohipeno ireto no sady nitondra fagnatana ihany koa mba anitarana ny aino manjery MPS akagny toerana mba ahafahan'izy ireo isitraka vaovao.
Kantazo koa araka makaimberana zay dia hoe komity mpanoana ny mahakaravalomana izany hoe tanga dia ny fahafandanane dia matoaravalomana firenena taoty dia sara marina fa zay natao hoe KMMR dia migratoa dia kena fa eo ny tim zay andadanara zinetana ary fototra ny angany fanaoravalomana hatramin'izay dia tim fa ny KMMR kosa dia natao setra ivelarana zany hoe ireo kevitra natapa-kevitra fa andany flora-valomana no nasanatitsika anao na agnatin'ny antokina anao na agnatin'ny association anao na olo-tsotra anao dia noraisina membre ny KMMR avokoa ka tapasangana androany zany ny KMMR zay ahitana ny filoha iray filoha lefitra aloha secrétaire général ary komity maromaro zay ahitana ny rasimangaiky namaratonga saika anaty solotena teto avokoa ireo commune raiky amby roapolo mandrafitra ny district ny Vohipeno ary ny tanjona ho an'ny KMMR district Vohipeno dia ny hoe Marc Ravalomana na président. Tanora anjatony eo amin'ny boriboritany fahenina kosa no nisitraka fampiofanana maimaim-poana momba ny fikarakarana zokiolona androany. Zava-dehibe ny fahafantarana ny fietsika fikarakarana azy ireo ka tsy tokony tsintsoniavina hoy ny mpisehatra. Azo atao ihany koa ny mamorona asa aorian'ny fiofanana araka ny tanjona napetraka. Valibabena ho an'ny ray aman-dreny ny fikarakarana azy ireo. Hoy kosa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Tody Soandriamampandry ka antony nanoanana ny hetsika. Avitra Solondraibe mbola ava tsara. Manana lanja lehibe eo amin'ny malagasy ny toeran'ny ray aman-dreny, sarotra nefa ny mikarakara azy ireny rehefa mahazo taona. Mila fanaraha-maso manokana sy tambitamby izy ireo. Valibabena tokony ataon'ireo zanaka ny fikarakarana sy ny fandraisan-tanana azy ireny rahatr'izay. Nisy ny fampiofanana mikasika ny fandraisana tanana ireo zokiolona androany. Misy tombo ny famantarana ireo fihetsika sy toetra mila hananana rehefa hikarakara zokiolona. Ny tena manahirana amin'ny resaka hoe fitazana olo-dehibe ny fikarakarana anazy. Ny ohatrany ny momba ny tenany ny filany madinidinika eo amin'ny resaka andavanandro ny fikarakarana raha ohatra marary izy. Dia izay ny antony hoe nahalinana amin'ity resaka fiofanana ity mba ahafahana manampy an'le olona ohatr'ireny. Sady ilay izany tsy hoe natokana ho an'ny paramedy irery na ohatr'izany fa afaka ataona olo-tsotra ihany ary. Ilaina hay hoe ohatrany ahoana fomba hikarakarana le zokiolona raha sanatria manao maloto izy. Raha ohatra hoe misy fanafody tokony ataony izy afaka manara-maso an'izay amin'ny fampinanana anazy, fanoloana ny akanjony ohatr'izay. Maro ireo fihetsika mila fihezina amin'ny fikarakarana zokiolona. Tsy mifidy fa tokony ahefizany ny rehetra. Izay no mahazava-dehibe ny fiofanana toy izao. Tena mibetsaka ny any amin'ny sehatra ny any amin'ny hopitaly ny any amin'ny tokantrano raha marary le olona dia tsy haintsika ny mikarakara azy, ny hamadika anazy fotsiny hoe ahoana ny fomba madihana anazy dia izany rehetrarehetra izany dia misy fomba tsy maintsy hajaina satria mety hiteraka aretina vaovao anazy ny tsy fanajantsika ny lamina tokony efa napetraka. Tsy maintsy ampafantarina ny ankizy, tanora, olon-dehibe hoe ohatr'izao no misoroka ny tsokofina ny ray aman-dreny. Ny faharoa dia ampianarina anazy ny fomba atao indray raha miseho ilay loza dia tahaka an'izao ny alana amin'izay loza izay, anafahana anazy amin'izay loza izay. Ankoatra ny fanampiana amin'ny famoronana asa toy ny fampianarana manao savony, lalana iray azo avadika ho loharanom-bola koa ny fahafizana ity asa iray ity ka antony nanosika ny solombavam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy manohana ny fampiofanana. Izao zany no natao dia mba ho fikarakarana n'izy ireo mba ho fitsaboana n'izy ireo ary ihany koa zany mba fitsifijizerevana n'izy ireo manokana hoe ahoana zany ny fomba anampianan'ireo zokiolona amin'izay lafiny rehetra izay ireo ray aman-dreny izy ary koa ahafahany manampy ny asa zany izay tiana atao satria fantatsika fa any ivelany dia manana centre manokana mihitsy ny any ivelany mikarakara ireny zokiolona ireny. Dia izao zany dia nanampy ny tenako tao anatin'izay ary eo ihany koa ny fiara-miasa zany miaraka amin'ny team bien-être sy ny association ny andraina. Raha ity zany angamba ny olona dia misy ny atao ny boriboritany fahenina, misy tanora fa misy koa zany efa misitraka an'izay zany ny any amin'ny district hafa zany ao anatin'izay ary ho velarintsika eran'ny Madagasikara izy ity. Naharitra 2 andro ny fiofanana narahin'ireto tanora avy amin'ny sehatra maro samihafa ireto tao amin'ny boriboritany fahenina.
Anoizantsika ny fampalalambavao kosa ny vavaon'ny fanatanjahantena dia misy 5 kandida ho fidiny ligy 2020 eto Madagasikara hitantana ny federasiona malagasy ny baolina kitra na ny FMF raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo androany. 5 fanotana andraikitra tao amin'ny FMF avokoa ny 4 tamin'izy ireo. Anisan'izany Rakotomalala Stanislas, sekretera jeneraly ny CFUM ary efa sekretera jeneraly ny federasiona TNQ tamin'ny fotoana nitondrany Ahmad filohan'ny FMF sy ny kafa teo aloha. Eo ihany koa anisan'ny kandida hirotsaka amin'ity fifaninanana ity Andrianony Victorien filohan'ny FMF ankehitriny. Andriamanampy Alfred filoha lefitry ny FMF amin'izao fotoana. Rakoto Mamonjy Nepatraiky izay mpikambana tao anatin'ny komite mpanatanteraka ny FMF teo aloha ary Astina Douglas Wilson filohan'ny JFC Toliara. Raha tsy aivina, ny farana ny alakamisy teo tamin'ny enora riva teny Isoraka ny fiampitoana nomena ny olona hirotsaka ho kandida amin'ny fifidianana filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ka ny 14 oktobra izao kosa no anaovana ny fifidianana saingy hatramin'izao tsy mbola voafaritra mazafa ny toerana anatanterahina izany. Anakatonantsika ny fampalalambavao ary ny maresaka iraisam-pirenena dia noravain'ny afandrony alina tontolo ny ala tao tendrombohitra avaratra sinana ny Algérie. Tsy maintsy nafindra toerana araka izany manoloana izao ny olona mipetraka amin'ny trano manakaiky ity toerana ity isoroana ny mety ho loza. Ando miaradiana Mathieu Prince. Nandravarava ny ala ny afo tao amin'ny tendrombohitra Bejaia sy Tizi Ouzou any avaratra tsinana ny Algérie nandritra ny alina manontolo. Fianakaviana maro mipetraka manodidina izany faritra izany no tsy maintsy nafindra toerana na mbola tsy nisy aza fahasimbana fototra-fitrasa sy voina mahaolona. Namitandrina ny sampana mpamonjy voina ny asa teny an-toerana fa hiparitakaingana ny lelafo no ny fitsiko ny rivotra mafy. Iakatra ihany koa ny maripana ato anaty ny farany herinandro ka mety ampitombo ny doroala. Raha tsy aivina, fandroany izao tranga izao. Tamin'ny volana Jola lasa teo no efa noravan'ny afo ity faritra ity. Olona 430 no maty tamin'izany ary nisy olona 520 sy 300 hafa naratra. Ponina manodidina ny 500 no nafindra toerana. Tsy lazany intsony ny volana hektara maro rotiky ny afo sy ireo toeram-ponenana rava. Tapitra ny fampalalambavao tamin'izao alina izao mankasitraka anao ary nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoarantsika rehefa avy eo ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no narantsika ny horonan-tsary Don't Sell My Baby. Ny tena kosa ary dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.